fanarahana amina tongavany ravalomanana teto tsy manao politika ny tongavany dia izy a tsy hiditra débat juridique aminareo zahay fa matoy izay mouvance Ravalomanana groupement politique manolotra ny lalao Ravalomanana ho candidat ho filoham-pirenena dia heverina fa mahafeno ny fiapetra rehetra izy a ary hitanareo tao fa voaraiso aman-tsara ny dossier de candidature eny dia samy miandritsika ny amin'ny fahatelon'ny volana Mey hanambarany ny CES amin'ny fomba ofisialy ny anaran'ny olona rehetra zay ekena filatsaka ho filoham-pirenena amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana Jolay ary mahatoky izay tsy vitany hoe mino tena mahatoky izay fa ao anatin'izany anaran'izany ny anaran'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana. Inona tompoko mety ho ataonareo raha hoe tsy ekeny le anarana? Ka zay efa mahatoky fa ao le anarana dia aza ny taniny zay hoe raha ohatra ka tsy ao le anarana fa matoky zay fa ao le anarana.